Ampitafatra vetivety amintsika fotsiny aho hoe tsy samedi zany no fitsarana fa Jesosy Kristy no fitsarana. Jesosy Kristy no fitsarana, ahoana no ahafahanao miaina fitsarana, mandray fitsarana, tafiditra ao anatin'ny sabata fitsarana, dia marina aminao ny teny soratra masina Matthieu 7:20-fahavalombiroapolo hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra zay miasa fatratra sy mafisatretana fa izao no anome anareo fitsarana. Izao Jesosy Kristy no anome anareo ny fitsarana. Ilay pratika dia hoe mankany amin'ny Jesosy Kristy ianao dia rehefa tonga amin'ny Jesosy Kristy ianao dia tonga ao anaty vala ny tenin'Andriamanitra, dia rehefa ao anatin'ny vala ny tenin'Andriamanitra ianao dia miaina ny tenin'Andriamanitra ary manao pratika ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa ataonao pratika ny tenin'Andriamanitra dia tonga velona sy toe-po, toe-panahy, toe-piainanao ilay tenin'Andriamanitra satria ny fanahiny ray tsy to, izay ilay fifamatorana no mamelona an'ilay tenin'Andriamanitra ao am-ponao. Dia amin'izay fotoana izay marina aminao ny Matthieu 7:20-fahavalombiroapolo hoe nakany amin'ny Jesosy Kristy ianao dia nahita fitsarana. Ilay natiora-pitsarana eto amin'ity Matthieu 7:20-fahavalombiroapolo ity izay ambaran'i Jesosy Kristy hoe omeko anareo izay mafisatretana mankaty amiko, dia ilay natiora-pitsarana ao amin'ny Genesis 2:2-7, ilay natiora-pitsarana ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fonizina morona ity izao tontolo izao ity, fa tsy sabotsy tsy samedi, tsy fotom-pampianarana na doktrina. Averiko indray fa ilay natiora-pitsarana eo amin'io Matthieu 7:20-fahavalombiroapolo io dia ilay natiora-pitsaran'Andriamanitra tsy to tamin'ny asany rehetra fonizina morona ity izao tontolo izao ity. Io zany no tafidina ao aminao ary lasa pratika, lasa déguisé zany, lasa velona, esoriko le mot hoe déguisé, fa lasa velona ao anatinao amin'ny endriny teny tonga nofa voninahitr'Andriamanitra tsy to, miendrika zanak'alahy tokana Jaona 1:, ary transformé, zany hoe voaova ho fitsarana ho anao noho ny finoanao amin'ny mahampino anao. Amin'izay fotoana izay tsy resaka samedi no velona sy fitsarana ho anao, fa ilay natiora-pitsarana Genesis 2:2-7 no velona ao anatinao satria ianao nanantona an'i Jesosy Kristy, natsapa fa mafisatretana, nietra, napidina ny am-ponao dia nandray ny fitsarana izay nomen'i Jesosy Kristy amin'izay fatsapan-tenanao izay hoe mafisatretana izay. Ary io ny fampianaran'ny diso fa hoe samedi no fitsarana, ary io ny resaka doktrina sy religion fa tsy mahavonjy anao zany. Jesosy Kristy tonga ao anatinao, tenin'Andriamanitra lasa velona ao anatinao, mitovy ihany zany Jesosy Kristy no afaka ho fitsarana, natiora-pitsarana Genesis 2:2-7 ho anao. Raiso zany afatra ampitaina aminao zany. Rahasoa.